reny daholo engety tena miaritra akoatran'le 6 volana mitondra an'le ao am-boaka azo lazainy hoe fotsy zany ny volo vao matody any amin'izay fotoan'izay ary tena mikikitra mafy mihitsy. Fetin'ny Reny dia ohatran'ny hoe fankalazana hoe mba handray zany watokana ho an'ireny satria nitondra 6 volana mafimafy moa ny tokantrano koa nefa raha tsisy an'ireny tsy voatohana. Ny reny zany mbola akaikikaiky kokoa noho ny ray par rapport an'ray eo anatrehan'ny zanaka sy ny tokantrano. Raha ny amiko manokana aloha zany tsy any amin'ny objet fa ny anany zavatra maharitra ny tena tiako dia ny fitiavany. Tsy manakana zany akory hoe tsy hanolotra cadeau ny ankizy fa ny tena lehibe indrindra aloha dia ny fitiavana. Fetin'ny Reny aloha dia tena mavesa-danja be mihitsy ny mareny azy. Ny azy zany fa ny lavitra be any dia zarety ny eto an-taninahy dia efa mahatsiaro fotsiny izy dia efa mahafinaritra azy zay. Famantaranandro bracelet zao matetika rehefa le eo amin'ilay ankohonana zany ohatran'izay mahatsiaro daholo ilay ankohonana dia Mixeur zany tiako anenay amin'izao fetin'ny zao. Amin'izao fatao Fetin'ny Reny zao zany dia mieritseritra ny anao cadeau ohatry hoe zavatra voafatsy raha hoe tenin'Andriamanitra hoe manatsara ny androsinao dia lafa amin'izay zany ianao. Mila tsy manana mama mampanahy elo.